Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Pornografia, ny mahasampy azy sy ny fomba hialana aminy. Izay indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tamin'ny volana Mai taona 2024 dia nanofana mahakasika ny pornografia tamina fiangonana iray ny tenako. Ary dia nalaina feo izay fanofanana izay. Ankehitriny zany dia mahafaly ahy ny anolotra azy aminareo vidéo izay fiofanana ny resahana mahakasika ny pornografia izay. Ary dia anisan'ny fiofanana izay everiko hoe tena goavana indrindra nataoko teo amin'ny fiainako ity fiofanana ity. Ary dia manasa anao anaraka hatramin'ny farany fa tsy hanenenanao ry havana. Ny anaraka izao fiofanana izao na dia somary lavalava aza ny anaraka an'izany hatramin'ny farany satria dia tena hanokatra ny masom-panahinao anie ny tompo ahitanao fa tena sampy io resaka pornografia io ary tena misy vahaolana ahafahana miala amin'izany. Dia ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Mihaino finaritra ary tompoko. Fadio ny fanao ratsy rehetra. Isaorantsika Andriamanitra nanometsika izany loha hevitra izany satria andro mahoro tokoa izao. Ka ny ratsy izay tokony ho fadiana no lasa novadian'ny olona indray. Ary antony mampirongatra ny asa ratsy maro dia maro amin'izao andro iainantsika izao. Fotoana tokoa izao izay tokony hiverenantsika amin'ny tenin'Andriamanitra, hiverenantsika amin'ny fitiavana voalohany mba homendrika isika kristianina miandro ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo efa tsy ho ela intsony izany. Ity famelabelaran-kevitra ity dia natao indrindra zany hanazavana amintsika ny momba natao hoe pornografia izay efa tena mahazo vahana be tokoa amin'izao andro ankehitriny izao. Tsy afabela amin'izany tsika kristianina fa maro isika no manana olana sy vofatro izany fanao ratsy izany. Isy fanontaniana anankivalo no izantsika ho valiana avy amin'izao fampiofanana izay rahantsika manatanteraka izao. Ka dia hanomboka avy hatrany isika amin'izany fanontaniana samihafa izany. Fa tena voalohany dia izao, inona marina moa ny dikan'izany hoe pornografia. Raha ny rakobolana Larosy, ny Larosy anisan'ny rakobolana malaza dia izao no maritany azy: présence de détails obscènes dans certaines œuvres littéraires ou artistiques, publication, spectacle, photo, etc. obscène. Izany hoe fisina sy antsiprian-javatra mamofady amina sangan'asa literatura na artistika, na any amin'ny fampisehoana io na zavatra aparitany io na any amin'ny sary io sy ny sisa raha vao mamofady tsy fampiseho masoandro. Tsy voatery le vidéo araka mieritretatsika azy zany na le sary fa mety hoe zavatra sary sikotra. Fa misy zavatra mamofady tsy fampiseho masoandro ao amin'io zavatra io dia efa azo lazaina hoe pornografia zany iny zavatra iny. Ny Wikipédia kosa dia somary mazary kokoa ny famaritana izay omeny. La pornographie aussi c'est la représentation complaisante à caractère sexuel de sujets de détails obscènes dans une œuvre artistique, littéraire ou cinématographique ayant pour but de susciter de l'excitation sexuelle. Zany hoe ampinikely zany hoe akoatran'ilay hoe antsiprian-javatra mamofady anatina zavatra isan-karazany dia nasinika hoe na anatina vidéo zany izy ka ny tanjony dia ny tonga hanaitaitra ny filanaranofo excitation sexuelle ho an'ilay olona mijery. Zay zany ny tanjony. Mety io sary io zany mety io statue io mety io roman io mety io zavatra rehetra fa raha vao misy zavatra mamofady zany soritsy hitanaseho dia efa pornografia zany ny dikan'izay. Raha raisitsika indray le hoe fandrasana teny, zarazaraina zany le teny, zarazaraina zany le teny dia inona avy ny dikany? Avy amin'ny teny anankiroa izy io, porno sy hoe graphie. Ny porno dia avy amin'ny teny grika hoe porné. Ny dikan'io porné io dia hoe mpivariteny, mpivariteny. Ary ny graphia indray dia avy amin'ny hoe grapho izay midika hoe manoratra
na mandoko mamaritra na hoe sary zany hoe sarisarina mpivaritena zay zany nidikany raha ny tena hoe diniana amin'ny fomba tsotra zany nidikany hoe pornografie ny baiboly ndray nijerevantsika raha ny baiboly ndray nijerevantsika dia ao amin'ny baiboly misy teny ny teny malagasy zao rehefa jerevantsika ao anatin'ny baiboly dia fijangajangana sy ny hoe mijangajanga zay ihany ny ampiasain'ny baiboly malagasy fa rehefa jerevanao ny baiboly grika sy ny baiboly hebreo any amin'ny baiboly grika dia teny anankiroa no ampiasainy tena miverimberina betsaka mihitsy ny anankiray dia le hoe pornéa io pornéa io nidikany io dia le fijangajangana na hoe fahalitono amin'ny teny frantsay dia hoe fornication io zany dia le fitambaran'le karazana fahalitoana rehetrarehetra mifandray amin'ny resaka caractère sexuel ao anatin'izany ny inceste ny lesbianisme ny resaka zizy rehetrarehetra hoe zavatra mamofady dia ao anatin'io pornéa io le fijangajangana daholo zany nidikany fa misy tena anankiray koa ampiasain'ny grika ao amin'ny baibolitsika ao anavahana izy dia anankiray dia hoe mijangajangana hoe moikao io moikao io ndray dia mijangajangana hoe ndraindray koa ataony hoe fijangajangana koa le izy ary zay mahatonga antsika baiboly malagasy mitambatra ihany le teny satria amintsika zany hoe fijangajangana foana zany rehetrarehetra zany fa le moikao ndray dia izao adultère midikany zany hoe ianao miray aranofo amin'ny olona tsy vatinao zay no atao hoe adultère hafa zany hoe fornication dia hafa ny adultère hafa zany le hoe fijangajangana dia hafa le hoe mijangajanga ary zany mahatonga ny soratra masina ohatra zao izy any amin'ny galatiana toko 5:9 dia miteny hoe fa miariary ny asan'ny nofo dia izao fa fijangajangana fahalitoana le fijangajangana resahana iny iny lay fornication le fahalitoana adultère ohatra hoe zavatra mitovitovina tsy samihafa le izy fa ny adultère nefany dia ao anatin'ny fijangajangana ihany ao anatin'ny fornication satria le fornication zany le fitambaram-be an'le zavatra rehetrarehetra zay tsy mety atao caractère sexuel raha ny teny hebreo ndray nijerevana zany hoe raha baiboly testamenta taloha zany nijerevana dia misy voambolana anankiroa koa ny ampiasainy ny anankiray dia hoe zana ny zana io nidikany dia mijangajanga ary ny tazino le tazino ndray nidikany dia hoe fijangajangana le fitambaram-be teo le fijangajangana fa le mijangajanga dia le hoe anao miaraka amin'ny olona tsy vadinao zay zany le izy amin'ny ankapobeny dia reto teny anankiroa reto no tena hoe tsy afaka misaraka mihitsy raha vao miresaka pornografie ny voalohany dia hoe nudité na hoe fitanjahana ary ny faharoa dia ny hoe excitation na hoe fanitsihana filana tsy maintsy misy andreo zany raha vao hoe pornografie tsy maintsy misy resaka hoe fitanjahana eo dia misy resaka hoe excitation koa ao anatin'le izy zay aloha ny famaritana faharoa zava-dehibe loatra manao ahoana moa izy io no dia aganitsika fotoanandroany ho velabelariny eto tena zava-dehibe io satria nahoana araka ny fanadiadiana izay nataon'ny American Academy of Matrimonial Lawyers tamin'ny taona 3 dia 2 amin'ny anankitelo amin'ireo olona misara-panambadiana any Amerika dia antony avy amin'ny internet raha misy olona telo misara-panambadiana zany dia midroa amin'ireo misy fandraisana amin'ny internet nampisaraka misy mivady ny faharoa araka ny fanambaran'ny jeunesse en action fikambanana malaza be io any ampikan-dranomasina dia kristianina fikambanana kristianina izy io dia 80 isanjaton'ny lehilahy kristianina sy 20 isanjaton'ny vehivavy kristianina dia mijery matetika tranokala pornografika ary fahatelo araka ny docteur Alain Rioux io indrio dia psychologue américaine dia ozy izy hoe isaky ny 7:30 minitra ozy izy any Amerika dia misy clip pornografika miodina foana isaky ny 7:30 minitra ary nambarany koa raha fa amin'ny ankapobeny ozy izy eo aninany amin'ny faraka amin'ny folo taonan'ny olona dia efa manomboka izy mahita horonan-tsary pornografika voalohany eo zany psychologue izy mandinika izy zay zany ny vokatra ny fikarohana izay nataony ity ny tena zavatra anankiray tamin'ny taona 9 araka ny tatitra
nataona tranokala pornografika anisan'ny malaza indrindra maneran-tany zay tsy hotonony keto ny anarany dia tsy haitononony hitantsika ao zany le chiffre io hoe ny isan'ny vidéo viewed zany hoe tsy amanko misy vidéo anankiray sao dia misy hoe nombre de vues hoe firy nisan'ny olona nahita ny vidéo iny zareo zany tamin'ny taona 1974 nanao tapitra izy momba ny sitany zareo io tamin'ny taona 1974 dia 91 milliards de vues ny vidéo andro zareo zay namparitaka andro zareo dia avy eo izy ny isan'ny visite ny isan'ny total ny visite tao amin'io site io zany naritra zany hoe ny visite zany dia hoe misy olona zany manokatra dia mijery izy ao anatin'le site web le pornographie andro zareo dia manakatony izy miditra indray manaraka dia firy ny isan'ny olona nisokatra nanokatra an'io site web io nandritra ny taona 1974 23 milliards maneran-tany zany 23 milliards dia io 23 milliards io rehefa tsinjaraina dia izy hoe ao anatin'ny ray segondra misy olona 7,7 mitsiditra io tranokalana io ao anatin'ny ray segondra zay ray segondra ny tenenako zany zao fa misy olona fa misy 700 olona fa mitsiditra io tranokalandreo io anoany am'izao avy eo ndray izy nampita dia kaiky eo ndray izy dia nanazava koa hoe ny ora lanin'ny olona mijerevana pornografie ozy izy nandritra ny taona 1974 dia io tsy voatonina hoe firy 4 milliards avy io izy 4 milliards 599 millions d'heures no lanin'ny olona zany dia rehefa atao zany hoe amin'ny andro amin'ny week taona 10 taona 50 taona dia 10,50 taona raha tambana dia 10,50 taona zany lany mijerevana fotsiny pornographie tao amin'ny site io maneran-tany 2016 fotsiny zany 2016 fotsiny zany ary farany anisan'ny orinasa mampidi-bola farany zay tena indrindra ny fanaovana orinantsary mamaofaty amin'izao fotoana izao araka ny filazana ravana tamina tranokala anankiray hitantsika ato anatin'ity boky ity ny lien ahita fatitra mahita an'izany dia fantatra fa isaky ny ray segondra ozy izy dia $3000 ny vola lanin'ny olona maneran-tany amin'ny resaka pornographie $3000 vola lanin'ny olona maneran-tany fijerevana tranokala amin'ny resaka pornographie satria manko anao rehefa mijery dia misy mandoa vola zany le mijery satria mandoa ny internet io ianao dia zay ny andoavanao vola ka isaky ny ray segondra zany dia $3000 dia zay matoana rehefa mitambatra l'izy dia vola be tsy toko tsy foroany dia le site web teo le site web anankiray ao anatin'ny ray segondra 700 olona mijery fa araka ty fanambarana tao anatin'ity tranokala anankiray ity dia ny hoe ao anatin'ny ray segondra izy maneran-tany tsy la site web ray fotsiny zany fa maneran-tany ny olona mijery pornographie dia manodidididina any amin'ny 30,000 personnes 30,000 personnes no mijery ao anatin'ny ray segondra ny pornographie izany ndraiky zany dia maneho amintsika fa tsy zavatra maivandanja por ty roa hevitra ty fa tena areti-mandoza miatra sy mikika amin'izao tontolo izao mihitsy zavatra fahatelo zay horesantsika dia ny hoe izy io ane ozy ny olona sasany ilainy tandreny pastera fa ilainy io dia eto zany dia teny amintsika fa misy hevi-diso ao an-tsain'ny olona momba ny resaka pornographie voalohany dia hoe satria hoe plus de 18 ans mihoatra ny 20 taona tsisy hoe za efa telopolo taona ao izy dika zany mahazo mijery azy zany tsisy bety raha mbola atsika ny 20 taona zany dia tsy mahazo mijery anio anao fa raha mihoatra ny 20 taona dia efa mahazo mijery dia izao nefa nandarantsika diso zany fomba fisaina amin'izany tsy le taonanao mihitsy ny akory ny zava-dehibe fa le zavatra jerevanao ao anio antsika mbola hazavaiko inona mahatonga an'izy tsy mety fa eo zany dia vatenena sady dia misy hoe tsy le taona ny olana fa le zavatra jerevana faharoa misy milaza hoe zay ny mpivady zay mivady ny miara-mijery tsy misy olana fa dia manampy any koa izy io amin'ny firaisana ranofo zay ataonay dia mbola hevitra diso koa zany satria ny fiatraikanyio any amin'ny saina dia tsy misy hoe satria mpivady ianareo ny miara-mijery dia hafa ny fiatraikany fa mitovy foana ny fomba fiatraikan'io mode opératoire an'io any anatin'ny sain'olona any dia mitovy hojerevantsika koa zay rehefa avy eo dikan'izay hevi-diso koa zay fa na mpivady anao tsy mahazo mijery an'io ianao ny fahatelo dia misy milaza fa tsy dia tena fahotana loatra izy io raha oharina amin'le hoe
tena miray ara-nofo mihitsy. Io ane zavatra sary mijerijery fotsy fa hafa le tena hoe kisalao raha ve mahita anazy mijery porno zay makany amin'ny makorelina. Misy manao azafo mafisaina zany ary misy mietrehitra hoe kristianina izy a mena ny fiainana maha-kristianina izy fa en même temps mijery an'io ihany koa izy. Dia izy mietrehitra hoe tena manota be fa aminazy zany ohatra hoe tsy dia tena fahotana be le izy. Dia mbola mazavaina misimisy kokoa zany a eo ambany hoe mahakasika an'io satria mitovy tsy misy valaka amin'ny fandehanana makany amin'ny varitena ny fijerevana porno. Tena mitovy tsy misy valaka. Ho hitantsika io izy rehefa avy eo. Ary misy koa milaza hoe misy soratra masina ny pastera manao hoe fantariny zavatra rehetra azony mafy sy tsara. Ino zany no ataony ahafahany manamarina ny fijereny pornografia. Dia tena marina fa tsy amin'ny fahalalana ara-tsoratra masina koa ny olona manao an'izany satria marina le ten'Andriamanitra any amin'ny Osea 4:5-5 hoe rindana ny olona ny sy ny fahalalana. Tenin'Andriamanitra ray fotsiny raisiny dia tsy niraisiny daholo le tenin'Andriamanitra be dia be. Dia rindana koa izy zany raha izay ny fomba hijerevany azy. Ary farany a dia misy olona miteny hoe mba maka traikefa maka expérience zay fotsiny hijerevako an'io. Dia ny tena marina dia zao expérience ratsy animba ny fomba fijerinao ny atao hoe sexe mihitsy io. Iova mihitsy ny fomba fijerinao ny atao hoe sexe rehefa mijery an'io ianao. Ary ankoatran'izay a dia mbola ho tratra ny zogany koa anao satria tsy avelany mihitsy ianao fa mijogaina io tsy maintsy mijery azy matetika. Zay zany le hevi-diso. Fanontaniana fahaefatra aza vao amin'izay ara ny mahafahotana azy. Fa maninona izy ny atao hoe fahotana? Inona ny mahafahotana azy? Antony efatra zany a no aroso eto hoe farafahakeliny mahafahotana azy ny voalohany dia zao a manala ny voninahitra ny namanao ary mampidi-dozanao ny fijerevanao ny fitanjahany. Manala ny voninahitra ny namanao sady mampidi-dozanao ny fijerevanao ny fitanjahany. Mariana avy hatrany aloha ravana fa tsy voakasika izay zavatra izay le mpivady ara-dalàna izay manao ny fomba ny mpivady izy a karaha hoe ny ohatra hoe boridana le vehivavy a tsy manimba tsy manala ny voninahiny mihitsy zay fa fahamasina ny fanambadiana efa ho zay mihitsy ny nanokanana ny tenany. Fa le ivelan'izay zany ty resantsika ty hoe raha vo ivelan'le mahampivady zany a no ianao mahita ny fitanjahan'ny olona dia sady miala aloha ny voninahitry ny olona iny a no miditra mampidi-doza koa ianao amin'ny fiainanao raha vao mahita fitanjahan'ny olona ianao. Damaseva zao ohatra dia rehefa nitanjaka izy mivady dia nanamboaran'Andriamanitra akanjo mihitsy ry zareo mba hoentin'izy ireo rehefa miseho eny amin'ny publika mba tsy hanala ny voninahitra izy mivady, mba hiarovana Andriamanitra ny voninahitra izy mivady dia nomen'Andriamanitra akanjo izy rehefa entiny miseho eny am-basom-bahoaka zany mba hiarovana ny voninahiny. Ao amin'ny soratra masina dia misy tenin'Andriamanitra manao hoe lozany izay mampisotro divay ny namany. Ianao izay manampy fahatezerana ka mahamamo azy mba hijery ny fitanjahany. Efa feno enatra ianao fa tsy voninahitra mba sotroy koa dia mitanjaha. Hatongotra anao ny kapoaka eny an-tanana ankavanan'i Jehova ary fahamenarana no ho amin'ny voninahitra ao. Abakoka 2:15 sy ny 4:11. Io tenin'Andriamanitra io zany dia miteny hoe loza ny mahazo anao raha ohatra ianao ka amamonao ny olona anankiray dia mba ny antony mahatokana manao zay dia mba hahita ny fitanjahany, mba hahita ny fitanjahany fa sady miala ny voninahitry ny olona iny. Zay le hoe tanteraka raha bakiteny mihitsy zany dia hoe afa baraka. Indrindra ny baraka io amin'ny teny hébreu dia hoe voninahitra. Ka le hoe afaka baraka, afa voninahitra. Mitafienatra mihitsy zany le olona rehefa miboridana izy ny masom-bahoaka. Mitafienatra izy zany, afaka ny voninahitra. Ary ianao le mahita an'iny, afa ny mahita tsinahy fa ianao le tena mitady mijery an'iny mihitsy. Amin'izay fotoan'izay a mampidi-doza eo amin'ny fiainanao ianao. Tantara mitovitovy amin'izany ihany tantaran'ny Hana zanaky Noa. Voasoratra ny Genesis 5:5 Hana, Genesis 5:2. Nambarany tenin'Andriamanitra fa rehefa mamy Noa dia nitanjaka izy. Dia nisy hoe nisy zanany anankiray ty antsoina hoe Hana nijery ny fitanjahan'ny Noa. Ary izy zany nijery dia ohatrany hoe falifaly mihitsy izy nijery amin'izy. Dia nantsony le zokony roalahy hoe ndao fa tena ao dada ao mibrida miaraka ny trano ao. Dia rehefa taitra tamin'ny torimasony Noa, le zanandroalahy tsy nasany jery fa mitondra fitafin-damba reo dia nitoritorina dia nandakotra andreo ahy satria zavatra hoe manala voninahitra, manala ny baraka ny ray aman-dreniny zany ilay izy. Dia
rehefa taitra tamin'ny toromaso nozony ny ama ary io le ozy nataony noa ihany le nambarany tenin'andriamanitra aminy bakoko hoe loza zay mampisofo divay namany ka mijery ny fitanjahana loza zany mipetraka aminao raha ohatra ka mijery ny fitanjahan'ny olona ianao zava-dozy zany araka zany dravana dia tena zava-dozy ny fijerena fitanjahan'ny olona zay tsy vadinao ny fisinorana tsara pornografika ao tokantrano ohatra dia mahatonga ny devolon'ny fijangajangana hanjaka ao amin'izany tokantrano zany tadidio zay zavatra zay ny faharoa dia izao mitovy amin'ny fandehanana any amin'ny varitena ihany ny fijerena pornografika mitovy ihany ny famaritana atao hoe ny famaritana teny am-piandohana ryavana dia efa manambara tamintsika fa mpivaritena ny ditrany hoe porno ny mpivaritena dia tsy inona fa re olona manome ny tenany anaovana zavatra mamao fady vetaveta sandaina vola solona vola zany ireo olona rehetra 7,900 olona zay na acteur amin'ireny pornographie reny dia olona mikarama daholo zany hoe mandray vola izy hanaovany an'io zavatra io mitady vola izy zany hanaovany an'io zavatra io dia izao araka zany ny mpivaritena daholo zany reo olona rehetra zay mpilalao sary mihetsika pornografika ny zava-misy anefa dia izao ny olona rehefa mijery andreny sary na olona tsara reny dia mandeha be ny saingy ary matetika mieritreritra mihitsy izy hoe miray manao zavatra vetaveta miaraka amin'ilay olona hita eo amin'ilay sary na olona hita eo amin'ilay vidéo eo noho izany dia miray amin'ilay mpivaritena ihany izy saingy tsy firaisana mivatana fa firaisana any an-tsaina ao am-po lay antsona amin'ilay hoe relation virtuelle zany hoe varitena moa zany olona miseho io satria vola koa ny ataony io ampiasainy ny vatany azony vola zany nanaovana io zavatra io dia ny olona mijery zany mahita an'iny ary misy tena lasa mpitiavana lasa tian'iny olona iny mihitsy ohatra le olona miseho amin'le vidéo mahafinaritra anaty olo ty dia iny mijerevany ohatra dia lasa manana fisainany izy zany hoe miray amin'iny olona iny any an-tsainy ihany zany any anatin'ny fony ihany dia efa miray amin'ny olona io izy manao firaisana amin'ny olona varitena izy io firaisana le-tsaina io dia mandeha any amin'ny fony le olona io ny ambaran'i Jesosy any amin'ny Mateo 5:9 manao hoe izao kosa izy milaza aminareo fa zay rehetra mijery vehivavy ka ila azy dia efa nijangajanga tao am-pony sahady ao am-ponao tanao dia efa mety mijangajanga fa tsy hoe mandeha mankany amin'ny varitena fa ao am-ponao ianao ao anatin'ny sainao dia efa mijangajanga sahady satria miombona amin'ilay mpivaritena ianao fiombonana amin'ilay mpivaritena zany no vokatra ilay fijerevanao an'ilay pornografie dia sarotiny be Paoly mamin'io fiombonana amina zavatra hafahafa io na dia tsy mivatana azy hoy izy tsia any amin'ny Korintana voalohany 7:20 fa izay zavatra ateriny jenitrisa ho fanatitra ateriny amin'ny demonia fa tsy amin'Andriamanitra tsy tiako mpiombona amin'ny demonia nareo zany hoe le fiombonana amin'ny demonia tsy mivatana ianao tsy miray amin'ny demonia mivatana zany fa miray amin'ny demonia ianao virtuel anatin'ny sainao any anatin'ny fonao any dia zay ozy Paoly tsy tiako ianao iombona anana firaisana virtuel amin'ny demonia dia zay zany le mahatonga izy hoe fijangajangana ihany le izy fahatelo ny pornografia dia tsy inona fa sampy tanteraka io tena sampy io nisy fikarohana arkéolojika ny zavatra ny arkéolojia moa zany zavatra hoe taloha be reny zany ny karohana dia nanambara zany fa maro tamin'ireo sampy taloha izay tsy inona fa sarivongana nataon'olona ary voaravaka ranom-bolamena no manana endrika mamao fady ny any asera zao andriamany bavy ny vavahan'ny fenisianina sy ny asirianina ary ny kananita io asera io zao dia fantatra fa manao pôzy mamao fady izy position sexuelle zany amin'ilay sarivongana manambara azy zany hoe ny sarivongana manambara ny asera zany dia en position sexuelle izy misy lehilahy eo amboniny ny faharoa ibalako ohatr'izay ko balaka dia andriamanda no tompon'ny kananita izay andriamanitra ny famokarana
Andriamanitra ny famokarana. Ny sary rehetra zay maneho azy dia ahitana hatrany fa ny filahiny dia velona en érection. Amin'le sary rehetra zany, amin'le statue rehetra zany dia ny filahina amin'le sary ny bala io zany dia velona daholo en érection daholo. Ireny sary vongana ireny dia natao tao amin'ny tempoly ny zareo zay nivavahany zareo ka nanita tamin'izany fotoana izany. Ary taty aoriana aza dia tafiditra tao amin'ny tempolin'ny Jehovah mihitsy izany sary ny bala izany, ka ny tanjona ao anatin'ny nametrahana an'izy ao anatin'ny tempoly sy ny anaovana izay détail kely izay hoe atao velona le filahina dia izao hampisy fahataitairana ho an'ilay olona miditra ao amin'ny tempoly ka ahatonga ny zareo hamokatra hanao firaisana ara-nofo, hanao firaisana ara-nofo. Tamin'ny andron'ny Jeroboamy any amin'ny mpanjaka voalohany any leson'ny siècle laty klasy fahafito dia nanisy tempoly tao Dana sy tao Betela i Jeroboama satria tsy navelany andeha ho any Jerosalema intsony ny Israely sao dia voatanany Rehoboama indray. Nanakana tempoly tao izy, fa tempoly tsy nisy mpisorona, fa tempoly araka ny eritreretany azy, tempoly mifangaroharo fomban'ny Kananita. Dia tao anatin'io tempoly io nisy sary ny bala tao zany, nisy sary ny bala tao, ary nisy vehivavy sy lehilahy mipetraka tao amin'io tempoly io zay ho an'ny olona mivavaka tao dia kijangajangany zareo ao anatin'ny tempoly. Io ilay antsoina hoe fijangajangana masina, fijangajangana masina tao amin'ny tempoly. Tena nirakitra tao amponin'ny olona mihitsy zany le fitiavana ny bala satria miaro firaisana ara-nofo ilay fanontona azy. Rehefa zavatra matetika ny samposampo io misy an'ilay ohatry ny firaisaraisana ara-nofo fangaroharo aminao dia iny intsony itiavan'ny olona le fanompontsampo. Fanaovana firaisana ara-nofo tao amin'ny tempoly vokatry ny fahitana ny statue ny bala. Averiko fanaovana firaisana ara-nofo tao amin'ny tempoly vokatry ny fahitana le statue ny bala no mitranga. Tsy misy hafa mihitsy io amin'ilay firaisana ara-nofo ao am-ponao. Ianao hoe tempolin'Andriamanitra ao am-ponao anao manao firaisana ara-nofo vokatry ny fahitanao an'ilay vehivavy ny britana, le sary ny britana, le vidéo ny britana zay hitanao iny dia vokatry le fahitana ny bala sy asera dia tsy inona fa pornografia an'izany zay. Tamin'izany fotoana izany mbola tsisy an'ilay vidéo, mbola tsisy an'ilay hoe fa le zany ny porno andreo tamin'izany fotoana izany. Tena sampy bala mihitsy ilay tompona ao anatin'ilay izy. Fanaovana firaisana ara-nofo. Ny tranon'Andriamanitra rehavana no nampidirana sary vetaveta mba hanaitairana ny filahana. Ary zany mihitsy isika ny tempolin'Andriamanitra miditra any amin'ny saina sy ny fon'olona koa ny sary vetaveta ary manaitatra ny filahana. Rehefa tonga Josia mpanjaka nanao fampitsipy-fiavahana dia nesorony daholo ireo sary vongana ireo mba tsy ho amin'ny tempoly intsony any amin'ny mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo. Ny Ezekela toko fahaefatra amby folo rehefa tena vakianao dia hita fa mafy ny tenin'i Jehovah tamin'ny Israely izay nanao ireo sampy tao am-pony ireo. Hoy izy any amin'ny bokin'ny Jeremia. Ny fahotany Joda dia voasoratra tamin'ny fanoratana sy tamin'ny diamondra fanoratana. Voasoratra ao am-pony tahaka ny vato fisaka. Voasoratra ao am-pony tahaka ny vato fisaka eo amin'ny tandroky ny altarany. Izany dia amin'izay ahatsiarovany zanany ny altarany sy ny aserahany akaiky ny hazo maitso ambony havoana andraindraina. Inona moa zany? Tiana tenena zany dia hoe ny sampin'ny Israely dia ilay ao am-pony ao mihitsy ny tena sampiny, ao anatin'ny fony ao mihitsy. Ary io zavatra mombany zavatra vetaveta io any anatin'ny fon'olona mihitsy io. Lahatra anatin'ny fon'olona mihitsy io, mamatitra azy mihitsy io, tadiaviny foana mihitsy io. Dia io zany tena nahasaroton'Andriamanitra mihitsy. Ny fijangajangana koa rehefa tena dinenao baiboly dia mifangaro amin'ny hoe fanompon'Andriamanitra hafa fanaovana fanompoan-tsampy foana. Izay no mahatonga andre sampy mihitsy ilay izy. Any amin'ny testamenta vaovao indray dia tena mafy ny fananaran'ny Paoly momba n'io resaka sampy io. Ozy izy aza mety asiana zioka tsy atonona anareo hikambanana amin'ny tsy mino. Izy le tsy mino reo le olona mivarotena amin'ny vidéo sy amin'ny sary reo. Aza tonga aloha dia tsy manko mamareny tenin'Andriamanitra dia hoe mariazy, aza mariazy amin'ny mpanompo sampy, aza makalavitra aloha. Fa le tsy mino izay anaovanao fikambanana sy fiombonanao aloha dia le olona hitanao any vidéo sy amin'ny sary rehetrarehetra. Aza mety asiana zioka ozy izy hikambananao amin'ny tsy mino,
fa inona ny raisan'ny fahamarinana sy ny fahotana, inona ny ambonany mazava sy ny maisiny, inona ny fanarahan'ny Kristy sy Beliala, ary inona ny raisan'ny anjarany mino sy ny tsy mino, ary inona ny ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy. Inona ny ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe onina ao aminy sy andeha ao aminy ao ary ho izy oloko. Korintianina faharotoko fahaenina andiny efatra ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo. Rehefa dinihana hoe dia resaka azo eritreretina mihitsy hoe resaka fitsangatsangana io tenin'Andriamanitra io. Ny fijerena pornografia lavana dia fampidirina tsotro zao anibala, asera, Beliala ao anatin'ny tempolin'Andriamanitra ka mahatonga an'Andriamanitra ho sary-piaro mafy mihitsy tamin'ny Israely raha vao resaka sampy miombona amin'ny Jesosy ny mino miray amin'ny Jesosy tsy miombona amin'ny bala sy miray amin'ny miaramilany. Fahadiny, inona ary zany ny vokatra ny fijerena an'ilay izy eo amin'ny fiainan'ilay olona. Raha mijery izy zany dia inona ny vokatra ratsy, inona ny vokatra zay tanteraka ilay izy aminazy. Marobe ny vokatra ratsy ateraka ny fijerena io zavatra io. Anankitelo no jerevantsika dia maha olombelona mampidoso Paoly hoe aoka ozy izy arovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo ary ny tenanareo. Reo zany le maha olombelona io zany le olona misy fanahy, misy saina, misy vatana. Le fanahinao zany rehefa mijery ny pornografia io anao dia mazava ho azy fa fahafatesana no entiny, satria fahafatesana ny tambony lota sy mba ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ary maloto tanteraka ny fanahinao, mandoto ny fanahinao io zany, mamesatra ny fanahinao, mampisaraka anao amin'Andriamanitra satria mazava ho azy ampidirinao ve ny Beliala, miala zany le mahatempolin'Andriamanitra. Tsy safa amin'ilay tempolina tsangany Jeroboama tao Betela sy tao Dana ihany zany tempolinao, le vatanao rehefa ampidirinao le izy dia lasa tafasaraka amin'Andriamanitra ianao. Zay ho an'ny fanahinao. Ho an'ny sainao indray, ny saina indray dia maloto ny fisainanao zany rehefa mijery amin'izy ianao, mitondra anao amin'ny fisainandratsy, mahatonga ny fiarahamonitsika ho lasa pervers amina fisainandratsy mahatsiravina amin'izao andro ekeny tsy miainantsika izao le izy. Ankoatran'izany dia miteraka fiatrinan-doha io ary araka ny nambaran'ny manampahaizana tsy misy hafa mihitsy fa mitovy tanteraka amin'ny fiakinan-dohan'ny olona mandray zava-mahadomelona ihany ny fiakinan-dohan'ny olona voafatotry ny pornografia. Manakorotana ny sainao le izy, mitondra ny olona manao azy mandrakariva ho amin'ny enatra sy ny fanamelohan-tena, manameloka ny tenany foana izy, dia simba tanteraka ny sary natao hoe sexualité na ny fananahana ao amin'ny sain'ny olona io. Satria ilay zavatra jery aminao indraindray zavatra tena hoe marikry, tsy fisy fanajana ny atao hoe vehivavy intsony, dia izay zavatra izay zany tafiditra anatin'ny saina dia lasa zay ny atao hoe sexe aminy, déformé mihitsy zany ny fomba fijeriny ny atao hoe secte, dia lasa zavatra tsy hisy asiny amin'ny intsony zany lay firaisana ao amin'ny mpivady. Ao an'ny vatana indray dia tsaro fa misy fiantraikany mihitsy eo amin'ny vatany io. Izy zany virtuel les relations fa ny vatanao koa dia mahazo vokatra ratsy, vokatra le fijerevana an'ilay izy. Ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Korintianina voalohany fahaenina andiny fahavalo ambin'ny folo hoe manosiro ny fitsangatsangana. Izay fahotana rehetra ataon'ny olona moa izy dia ivelan'ny tenany ihany, fa ny mpijangajanga kosa manota miatra amin'ny tenany, miatra amin'ny tenany zany hoe ny tenany mihitsy ny voaloto ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany, fa tsy ny sainy sy ny fanahany fotsiny ihany, satria manjary fatorany fahazaran-dratsy izy miaraka mandrakariva amin'ny fijerena pornografia ny masturbation. Ary ny olona rehefa mijery pornografia dia matetika zay le excitation dia lasa voafatotry ny masturbation izy. Ity farany moa dia toy ny rano sy vary miaraka mandrakariva amin'ny fijerena oronan-tsary vetavety, le masturbation zany. Fahaenina, inona zany no tokony atao mba hiarovanao ny zanakao tsy ho tratran'ny virus io? Inona zany no tokony ataonao? Araka nefa natsidika teny am-piandohana ary avana amin'ny ankapobeny, amin'ny faraka ambin'ny folo taonan'ny olona no manomboka mahita sary mihetsika mamoafady voalohany izy. Noho izany mila mampianatra azy, mialoha ianao mialohan'ny ahitany azy. Ankoatra ny vavaka izay tena zava-dehibe tokoa dia misy torohevitra vitsivitsy reto. Voalohany,
aoka tsy anao resaka, aoka tsy atao resaka mamoafady sujet tabou ny firesahana momba ny fananana amin'ny zanaka sy ny tanora. Tsika mieritreritra tsy sazany tsika miresaka amin'izany amin'ny zanakatsika. Rehefa tsy mampianatra tsika izay zoky sy ray aman-dreny dia ny boky sy ny internet no mampianatra azy zavatra hafahafa. Rehefa manoloana ny zanak'olona eto, rehefa ohatra sy kasendra manoloana ny zanak'olona eto seroa, eo tsika voagaga hoe taizany naizany izany. Resao amin'ny tsara, tsy ilay pornografia akory ny azavaina aminy, fa resahana amin'ny fotsiny ilay vokatra ateraka ny fijerena oronan-tsary vetaveta. Ampianaro izy hiaro ny voninahiny, sy hiaro ny sy hanao fitafiana tsy mitanjaka. Averiko ampianaro ny zanakao satria rehefa manao akanjo izy dia miaro ny voninahiny, fa rehefa tsy manao akanjo izy dia afa-baraka, manala ny voninahitry ny amin'ny tenany izy. Dia ampianaro izy zany amin'ny teny fransy hoe o pudique, mba olona tsy le tia mampisehoseho ny vatany, mampisehoseho amin'ny sary dia manao slip kely fotsiny na soutien kely dia asehoseho eraky ny Facebook na atao eraky ny teretrarehetra ity mandehandeha seroa, fa mba olona miaro zany ny voninahiny. Eto zany dia tsy mety amin'ny fiheverana kristianina le hoe tsy maninona eo hoe maso mijery tsy mitondra mody. Tsy mety amin'ny fijerena kristianina zany satria ny fitanjahanao dia amin'izay fotoana izay manala ny voninahitra ao. Ny ray mpianakaviana ao an-tokantrano, draintsika mafana dia manalamalakany sana dia mipidaridana maso ny zanaka. Manala ny voninahitra ao amin'ny ray mpianakaviananao eo anatrehan'ny zanakao ny fiboriboridànanao eo masony. Fa tsy hoe izay mianakavy ihany ka ino moa problème raha manalakanjo atao masony zanako ary zava-dozy zany, zava-pady zany ary mandrarany zany ny soratra masina. Faharoa, ataovy arak'izay tratra ny aro azy tsy ho azo ny fakapanahy. Raha manana trano mitokana izy aza asiana lakile. Ary kendreo mba hisy olona foana hiaraka matory aminy na tsy hoe miray fandriana azy. Raha misy hevitra zany dia atao hevitra ray dia izy reriny ao, fa mampitombo ny risika hijerevany pornografia zany. Fa asy vola miara matory aminy ao. Raha mety aleo tsy asiana fahitalavitra manokana ao amin'ny efitrano. Manan-karena loatra manko ny rere dia tsy tsika fahitalavitra dia tsika lecteur. Ka rehefa misy lecteur dia tsy maintsy mitady CD izy tatsofiny eo. Dia zay zany hoe aza eviteo zany mba tsy hanana ny risika mankany amin'izany. Dia satria moa zany ny internet ny tena varavarana aingana indrindra ahitan'ny ankizy sasy olona tsara mamoafady ankehitriny aoka isika mpanabe ombaina. Azo ampiasaina tsara ohatra ny logiciel manokana izay mandrara ny fahafahany mahita ireo vokatra pornografika. Misy logiciel bloqué hoe raha vao manao recherche izy zany miboky na ohatra hoe resaka momba ny sexe na zavatra ohatry zany dia bloqué tsy mitsapaka mijery izy. Resao izy ny tokony hitandremany ny comportement amin'ny internet zany. Resao ny zanakao hoe zao rehefa manao internet dia tandremany ohatra zao asio fitsipika mifeny fampiasany finday sy internet. Asio fitsipika ohatra hoe rehefa mipaikana amin'ny folo aty daholo ny telefôna anareo, tsy azo nareo nanakaletra fandrina anareo any oentina asiana fitsipika, asiana discipline. Farafaratsy aloha mba tena hoe miaro ny zanakao ianao, miaro ny zanakao ianao satria zava-dozy rehefa tafiditra ao anatinao izy. Dia ara-maso tsara izy arak'izay azonao atao. Ianao koa tsy ho asa détective fa mba arak'izay tratranao zany dia mba ara-maso ny zanakao. Aza variana loatra amin'ny fitadiavana. Jereo sao misy boky mipetrapetraka any ambany farafara any. Jereo sao misy CD miafinafina any anaty akanjo mivalina any. Ny finday mba jerevy any sao dia misy sary na video hafahafa anaty karta SD any. Raha sendra mahatratra azy anefa ianao, aza manampitrotraka ny henatra efa ao anatiny. Ny olona mijery efa menatra, zay mahatonga azy miafina, efa menatra izy. Ka raha tratranao izy hoe misy CD na misy ohatr'izany tsy fampiseho masoandro ao amin'ny efitranony ao, tsy tonga dia ianao hoe ampitsotraka ny ena. Tsy izay ny tokony ataonao, fa ny tokony ataonao zany atoroy azy ny lalan'ny fanafahana ao amin'ny Jesosy Kristy. Resatsika izay avy izay no tena zava-dehibe indrindra amin'ity fifanana ity. Ahoana ny anafahana olona amin'izany? Dia tezao izy mbola kely hifady toy ny ataon'ny sapana vokovoko manga amin'ny ady amin'ny zava-mahadomeny. Voakely izy zany da ampianantsy hoe ndao izy hifady. Zao ny atao dia mampifady izy zany. Mandeha izy. Fahafito amara-parantsika. Inona ary ny tokony ataoko raha ohatra ka ianao voafatotra ny zavatra zany? Inona ny tokony atao? Voalohany aza matahotra ianao. Zay aloha zany tena voalohany aminao fa vitan'Andriamanitra manafaka anao.
arak'ilay tenin'Andriamanitra raha ny zanaka ny manafaka dia afaka tokoa ianareo. Ny tena secret, ny tena secret zay hoteneniko anareo androany ny fanafana ny olona, tsy ny pornografia, ny fanasigara io, na paraky io, na toka io, dia ao amin'ny Romanina toko 7 sy ny Romanina toko 9. Raha mbola tsy azon'ny olona Romanina 7 sy Romanina 8 io, tena sahirana foana izy miady amin'ny zavatra mamatotra azy. Ao no misy ny secret ny fanafahana ny olona ao. Za zany androany tena manasanao sokafy tsara ny sainao fa ety ny tena. Le zavatra teo na adinonao any raha tsy problème. Fa ity zavatra fahafito ity ho tany saiko tsirairay mihitsy hoe andiny tsotra masina amin'ny Romanina 7, 14 ka hatramin'ny 23, 24, 25 dia ny Romanina 8, 1 ka hatramin'ny 3. Dia hanazavanao isanandininy mba ho azonao tsara zany eto zany ny tena misy ny fanafahana. Eto misy lakle ny fanafahana ny olona amin'ny zavatra mamatotra azy, indrindra fa ny pornografia zany. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe fantatrareo ny marina ozy izy ny marina no afaka anao sandeva. Raha vao tsy fantatrao zany zavatra marina resahana eto dia tsy ho afaka ianao, fa rehefa fantatrao dia mora aminao ny azo ny fanafahana. Ozy ny Romanina toko 7 eo amin'ny andiny 720. Fa fantatsika ozy izy fa araka ny fanahy ny lalàna. Fa izao kosa nofo namidy ho andevon'ny ota. Inona moa natonga amin'ny Paoly miresaka an'izany? Ozy izy Paoly. Ny lalàna izay ambaran'ny Paoly eto dia ny lalàna ny fahotana. Izany hoe ahoana ny fomba fiasan'ny fahotana? Izany zavatra zany ozy Paoly dia zavatra ara-panahy zany. Fa izao kosa ozy izy dia nofo. Zany hoe lalàna ny fahotana zany dia principe ny resaka fahotana. Ahoana fomba fiasan'ny fahotana anatin'ny vatan'ny olona? Spirituel zany. Fa izah dia nofo. Maneho fifanoherana zany Paoly amin'ilay ara-panahy sy ilay ara-nofo. Zay mahatao hoe za kosa. Nofo ao izy. Ny nofo dia entina milaza ilay vatantsika. Ity vatantsika ity zany ilay nofo. Namidy ho andevon'ny ota. Sarobidy be io sarobidy be io namidy. Eto Paoly dia mampiasa sarina ohatra toy ny hoe varotra mihitsy zany. Ny mpivarotra dia tsika ihany no mivarotra. Ny zavatra namidy dia ny tena tsika ihany no namidy. Ny mpividy dia ny ota. Ny ota zany dia te hividy ny vatanao mba honenany, mba hidirany. Dia ianao ihany no mivarotra azy. Ianao ihany manokatra varavarana ny vatanao amampiditra amin'izy ao fa tsy ny zavatra hafa mihitsy. Dikan'izay namidinao. Nivarotena koa ianao zany. Nivarotra ny tenanao tamin'ny ota ianao dia niditra tao anatinao ny ota. Zay aloha zavatra anakay tokony tadiditsika izay. Ka rehefa tonga ny fakapanahy dia eo no mandeha amin'izay ilay varotra zany. Eo amin'ny fakapanahy iny zany mandeha ilay varotra. Rehefa nanaiky ilay olona dia niditra ny ota dia lafy tamin'ny ota ny tenany arak'izany. Ka rehefa namidy izy dia ny ota zany ny tompony ary manandevo ny nofony tanteraka io ota io rehefa avy eo. Zay aloha ny dikan'iny. Fa 12. Fa izay ataoko tsy fantatro. Fa tsy izay sitrako no ataoko fa izay halako no ataoko. Mahagaga ozy Paoly hoe ny zavatra ataoko dia tsy fantatro. Tsy fantatro inona zany zavatra ataoko zany. Tsy izay zavatra tiako atao ozy ny vitako fa zavatra tsy tiako no ataoko. Eto zany Paoly dia milaza marimarina fa ny zavatra tiany atao dia ny sitrapon'Andriamanitra saingy tsy mety vitany io. Fa ilay zavatra marikoriko alany tsy mety fa nohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra io indray ny tao ataony ihany. Io ilay ota sy fahazaran-dratsy mangejany olona io. Vokatr'ilay ota izay ny fe nanandevo azy. Averiko zany ilay teo ambony teo. Rehefa niditra ny ota nividy ianao, nividiany ny ota anao, lafo ianao, ny ota miditra anatin'ny vatanao dia rehefa miditra amin'izay izy manandevo anao. Tsy tompon'ny tenanao intsony ianao. Zay mahatonga ampoan'ny tena hoe tsy fantatro mihitsy ataoko ity. Fa maninona raha tsy mety afaka mihitsy. Zavatra izaraka fa tsy teanao an'io mbola eo ihany ny ataoko. Efa tsy teanao an'io satria efa nandevoziny ianao. Efa izy ny maître, izy ny namenao ny fahefana satria izy no mividy ianao. Dia efa tsisy azonao atao intsony zany amin'izay rehetrarehetra izay. Andininy fahaenina ambin'ny folo. Fa raha manao izay tsy sitrako ao dia manaiky fa tsara ny lalàna. Sarotsarotro zany fa raha manao izay tsy sitrako ao dia manaiky fa tsara ny lalàna. Somary sarotra amin'ny mahazo miteny io fa ndao ataontsika mifanohatra aminy dia mora raisiny izy avy eo. Dikan'io zany dia hoe rehefa manao izay tiako atao aho dia mazava ho azy fa tsy mila lalàna na koa hoe tsy feheziny lalàna. Dia tena marina mihitsy zany
fa rehefa ny olona manao zavatra tiany ataona dia tsy miasa aminazy zany ny fitsipitra sy ny lalàna. Ianao zany raha ohatra ka hoe zay tianao atao ny ataonao dikan'izay tsisy zana zany mifeanao. Fa ny mahatonga an'ilay olona zany hoe le zavatra tsy tiana atao ihany ny ataony, misy zavatra mife ao zay. Lalàna ny ota io manaiky izy zany dia hoe manaiky izy zany fa misy ny lalàna. Raha manao zay tsy tiako ao dia mazava azy fa manaiky fa misy lalàna zany mife fa tsy olona afaka ao. Toy ny milaza zany Paoly hoe amin'ny andiny io zany ny ohatr'izao zany dikany andininy io hoe niprove fa voageja aho dia satria izay tsy tiako no ataoko. Zay zany dikany andininy io, niprove fa voageja satria izay tsy tiako no ataoko. Andiny fa 7 ary amin'izany dia tsy izao tsony manao izany fa ny ota izay mitoetra atao anatiko. Io zao le niteneko anareo teo. Tsy izao tsony manao izany ozy Paoly fa ny ota izay mitoetra atao anatiko. Manamafy zany Paoly fa ny ota izay mife azy sy manateva azy ny mahatonga azy manao zavatra tsy tiany atao io foana. Manjaka tanteraka ny ota ozy zateo rehefa taviditra anatin'ny tenan'ilay olona ray tsy mihera-tsony izy amin'izany fa tena manapatapaka mihitsy. Io le nampitandreman'Andriamanitra ny Kaina. Ozy Andriamanitra tamin'ny Kaina manao hoe mamitsaka eo am-baravarana ny ota ozy izy. Ianao ny kendreny ny faniriny kanefa ianao ny tokony hanapaka azy. Ianao ny tokony hife azy. Raha ivelanao izy dia ianao no mife azy. Fa satria nampidirinao izy, anao indray ny kendreny ianao indray no feheziny. Ianao indray no feheziny. Kanefa ianao ny tokony hanapaka azy. Genesis 4:7. Ny teny Paoly lazaina amin'ny 7:10 ity dia hoe io fahazaran-dratsy mamatotra azy io zany izay tsy mety afaka io dia satria ny antony misy ota ao anatiny ao mangejazy ka tsy afabe izy. Zay ny dikany. Romana 5:20 indray zao midina ihany tsika. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko fa ato amiko ny ihany ny fikasana saingy ny hatanteraka ny tsara no tsy ato. Eto indray Paoly dia milaza fa tena resy lahatra izy hoe tsy misy ilana ny nofony tsony vokatry ny fisiany ota mamatotra azy io. Mba misy fikasananao tsara ihany izy avy amin'ny sainy araka ny lazana izy eto saingy tsy mety tanteraka mihitsy zany. Eto dia tena mitovy amin'ilay olona voafatotry ny fahazaran-dratsy mihitsy no lazany Paoly ny tenany. Mba mikasa hiala sy hiova ihany ilay olona, mba manao ezaka isan-karazany ihany izy ao anatin'ny sainy ao kanefa dia tsy mety miala mihitsy, tsy mety afaka mihitsy. Ilay hatanteraka n'ilay fikasana mihitsy ny tsy misy ao anatiny. Tahaka ny hoe zara avana dia mba te hanam-bola ihany fa ilay asa mihitsy ny tsy misy. Andiny 7:20 dia ozy izy hoe fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay sitrako no ataoko. Fa raha ny sitrako no ataoko dia tsy izao intsony manao izany fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Fa namafisana no ataon'ny Paoly eto naveriny indray ilay izy hoe nolazainy teo ambony teo fa tsy mety afaka zany sa voagejan'ilay ota mandrakariva. Toy ireny olona hoe efa tsy te hijery pornografia tsony nefa dia asa fa vao mahazo internet dia ndao ihany mijery eo foana. Toy ireny olona entiny zavatra ireny mihitsy ay zany na i Paoly aza mba niainany zany koa. Na i Paoly aza kay zany niainany zany koa hoe misy zavatra tsy mety afaka ao anatin'ny vatany ao, misy zavatra mifanohatra, misy zavatra manahirana azy ao anatin'ny tenany ao. Dia ozy eo amin'ny andininy 8 hitako zao lalàna izao fa raha tahanao ny marina ao ato amiko ihany ny ratsy. Resy lahatra zany Paoly fa nisy prinsipy hitany teo amin'ny fiainana dia izao. Vao mba mikasanao ny marina ao izy nanao izay mety tonga dia misakana tsapateraka an'izany ilay ota. Io ota io zany no manakana ny olona tsy hanao ny tsara sy ilay sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Raha voatafiditra anatinao zany ilay sampy, ao anatinao zany ilay pornografia, ilay fijangajangana na ny ota mety ota io zany ilay hoe fisotroana, fifohana, mety karazana zavatra mamofady samihafa e. Fa rehefa tafiditra ao io ao anatin'ny vatanao ao, anatin'ny tenanao ao zany zavatra ota io tena sahirana amin'izay ianao. Sahirana amin'izay ianao. Ary eto zany dia ambaran'ny Paoly fa na niezatra izy fa misy fikasana fa tsy mety mihitsy. Tsy vitan'ny heritsainao io, tsy vitan'ny hoe be mikondoha ianao dia ianao ezaka. Ny fanafahananao zany tsy heritsaina avy aminao mihitsy fa reraka ianao satria ilay ota tonga dia misisika manakana izy tsy mety miditra mihitsy. Ary zany mahatonga ny olona miverina foana manao rechute foana satria tsy tena Jesosy manafaka azy fa ny sainy zany mieritreritra hoe za hanao an'izao, manao ezaka izy amin'ny sainy dia tonga dia vizana satria
tsy hany mihitsy le fanafana tsy maharesy ota zany anao ny saina tsy ny teny saina tsy mahare ny fanahy le ota zany a zavatra spirituel ozy paoly tsy resiny sainao zany io romana toko adiny faraky am'roapolo ndray koa hitako zao lala fa roa am'roapolo fa mankasitraka lalàn'andriamanitra ao araky nitoetra anaty ina dika zany nitoetra anaty ambareto a dia le ao anaty le maha olona mihitsy anthropos amin'ny teny grika izany hoe lay manavaka azy amin'ny zavatra hafa toy ny biby sy ny anjely sy ny zava-mananaina samy hafa io zany lay toetra ambareto raha ambara amin'ny fomba tsotra zany io tenin'ny paoly io dia hoe any anaty kolalany a misy etaetanao ny didy sy ny sitrapon'andriamanitra ihany any amin'ny tena mariny any anaty koa misy mahitahita any mba te iova fa nefa ozy izy a andiny fatelo am'roapolo mahita lalàna hafa momba ny tenako aho miady amin'ny lalàn'ny saiko ka mamabo ahy ho amin'ny lalàn'ny ota zay eo amin'ny momba ny tenako mba misy any anaty koa any any amin'le anthropos any amin'le maha-olombelona mba misy fitrasananao ny sitrapon'andriamanitra ao anaty kao a fa misy zavatra momba ny tenako ozy izy miady amin'io saiko io ao anatin'ny sainao zany ny gera dia nefany a mamabo ahy resy izy miady mihitsy zany ny saina hoe sitrapon'andriamanitra sa le ota fataky le olona hoe tsy mety toka io hoe miady mihitsy ny sainy fa resy izy a dia ho amin'ny lalàn'ny ota ozy izy resin'le lalàn'ny ota izy zany le ota zany matanjaka be ao anatin'ny tenany ao dikan'izany ravana dia zao a ny faharesena manomboka ao an-tsainao ny faharesena ao zany manomboka ny faharesenao ao an-tsainao dia tokoa zany dia maheo ntsika fa tsy mahatohitra ny ota ny eritsaina andiny fefatra am'roapolo eo amin'izay paoly dia nitomany ngambany mety nitomany mitsy izy nanohitra an'io indrisy olo-mahantra izy nanao afaka amin'ity tena ny fahafatesana ity ao izy zany dia teniteny hoe tena mijaly a tsy hitako mihitsy inona zany nazoko atao fa za zany dia zao zany ny fiainako mba miezaka ihany a tena izany mba hanafaka amin'izao zavatra mahazo anazy zao izy nanafaka amin'izao zavatra mahazo anazy zao verevitra tanteraka ny baradaka tanteraka nylaza izy fa mijaly izy nanafaka azy zao amin'izao fahafatesana izao misy dikan'io a matonga tena hoe tena ny fahafatesana zany hoe lay tenako ozy izy a tena maty zany nazoazana le tenany izy nanafaka nyty tenako ty amin'ity fahafatesana zay mahazo azy ity zava-dehibe ny fahafatesana io satria ny olona jakan'ny ota dia azo ambara fa maty ny tenany toy ny maty ny tenako paoly a amin'izao fanangitsany ota azy zao andiny fadimy am'roapolo misaotra an'andriamanitra ozy izy mamarina fafito izy ao a mamarina to fafito izy ao misaotra an'andriamanitra ozy amin'ny alalany jesosy kristy tompontsika koa raha ny amiko mankatolo lalàn'andriamanitra ao amin'ny saiko ao fa lalàn'ny ota kosa ao amin'ny nofoko mbola tsy solution imeny io mbola tsy solution io fa zao ny tinytenenina amin'izany hoe misaotra an'andriamanitra ozy izy fa na dia eo azy zany fahotana mankejany tenako zany a farafaratsiny ny saiko kosa aloha mba mankatoa an'andriamanitra toy ny miteny izy hoe na dia eo azy zany zavatra rehetrarehetra zany misaotra an'andriamanitra fa mbola misy faniriana ihany atao anatiko ato a hanao ny sitrapon'andriamanitra raha misy zany olona manana faniriana hiala efa tokony zavatra tokony hisaotratsika an'andriamanitra sady io zany satria mba mbola na dia mbola tsy afaka ary izy efa misy faniriana aloha hiditra amin'ny tena raharaha amin'izay tsika eto amin'izay le fanafana iny zany a romanina 7 iny tadio tsara iny zany le situation an'ny olona vokihetsa ataoko amin'ity tanako kavidy dia hitanareo anazy ato zany ny côté misy anazy reo le olona le misy ota ao anatiny dia mbola mijaly tsy afa be la mandevozony io tsy mahavita ninina tsy afa mihetsika mba manao ny tsara fa tsy misy tenin'andriamanitra tonga eo izy manjotongotsoka ny fony fa avy eo miverina ihany ny adalany manao ihany izy ataony ihany ny zavatra tsy mety tsy afaka mihitsy izy fa ny romanina 8 ao no misy ny secret ao no misy ny fanafahana eto amin'izay vo manomboka nanteniny voalohany romanina 8 ozy izy ary amin'izany tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy io aloha dia vazavatra anakira io ny dikany hoe ary amin'izany a dia tsy inona fa fanohizana lay toko fahafito izay vo avy nazavaina tamintsika teo ny amin'izany zavatra be ny tany saiko amin'ny andininy amin'ny toko fahafito zany ozy izy paoly a dia ny amin'ireo zavatra rehetrarehetra zao voataniseo ambonitreo a dia tsy azo melohana ny olona zay miaraka amin'i Jesosy
Tsy azo melohana amin'ireo ny olona miaraka amin'ny Jesosy. Midikana hoe ao amin'ny Kristy Jesosy, ao amin'ny, rehefa mahita an'ireo misaotra masina, enina io amin'ny teny grika, ary ny dikan'io dia hoe anankitelo. Ny dikan'io dia hoe miaraka aminy, ao aminy i sy ny hoe manana ny. Averiko azo adika zany hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy, dika zany dia hoe raha misy olona miaraka amin'ny Kristy, na hoe raha misy olona ao aminy i Kristy, izy amiko ary zaho ao aminy. Mitovy ihany zany hoe ianao amin'ny Kristy dia Kristy koa aminao. Na koa hoe olona manana ny Kristy. Ny tiany teneniteny zany, Paoly tenena zany dia hoe raha misy olona voagetsa zavatra be zany ka miaraka amin'ny Kristy, tsy azo melohana izy. Tsy azo melohana izy. Raha misy olona manana ny Kristy, tsy azo melohana izy ny amin'izany zavatra be dia be zavatra ny-tany-tsaina teo ambony teo zany. Tsisy fanamelohana azo atao aminy. Andininy faharoa, satria ozy izy, inona ny antony mahatonga tsy azo melohana? Ao amin'ny Kristy Jesosy, ny lalàn'ny fanahinayna na hafakay. Paoly tato anatin'ity toko fafito ity fa eo izy mitsoa vavolombelona hoe satria ao amin'ny Jesosy Kristy tompony misy lalàna vaovao, tsy lalàna niota fa lalàna ny fanahy. Lalàna ny fanahy, lalàna ny fanahinaina manafaka ny olona, zany nafahany io izy aloha. Nanana ny fanahy, nanafaka anay tamin'ny fahotana sy ny fahafatesana. Averiko ihany. Eto mihitsy aloha mila ataovy mahazonao tsara tedin'ny faharoa ity. Ao amin'ny Jesosy Kristy tompo, le ao amin'isy atao azo dika hoe rehefa miaraka amin'ny Jesosy tompo ianao, rehefa ao aminao Jesosy tompo, dia misy lalàna, misy fanahy mitondra aina, fanahinaina. Misy fanahy mitondra aina miaraka aminao, manafaka anao amin'ilay fanagejan'ny ota sy ny fahafatesana. Le fanahy ambarinao atao hoe grand F. Le fanahy mitondra aina fanahin'Andriamanitra io zany. Ny fanahy mitondra fahavelomana io. Nandreseko Paoly ilay zavatra teo aloha teo, satria ao amin'ny Kristy. Miverina ndreto zany eo amin'ny Kristy. Efa nadika teo ambony teo hoe miaraka aminy, ao aminy manana azy. Ny olona manana ny Jesosy dia manana fanahy masina, mitondra aina, mamelona ny tenany izay matin'ny ota izay namatotra azy teo aloha. Averiko ny olona manana ny Jesosy dia manana fanahy izay mitondra aina, mamelona ny tenany, le tenany matin'ny ota teo zany namatotra azy teo aloha teo. Adikako amin'ny saritsara amin'izay le izy mba ho azontsika tsara. Ozy izy Paoly satria amin'ny Jesosy Kristy tompo misy lalàn'ny fanahinaina. Rehefa maty ny olona dia tsy maintsy fanahy manaka anazy amin'ny maty, fa tsy mahatsangana maty amin'ny tenanao ianao. Zay mahatonga hoe saina tsy mahavita an'io. Tsy maintsy fanahy manaka anazy Jesosy tompo amin'ny fahafatesana. Dia izao ny olona izay manana ny Jesosy dia manana ny fanahiny Jesosy izy mipetraka ao anatiny. Dia io fanahiny Jesosy io, ozy ny Andriamanitra amin'izay toerana fanahindriamanitra ny toerana fanafahana. Io fanahiny Jesosy tompo ny manangana ny tenany izay matin'ny ota. Ozy Paoly hoe izy nanafaka ny tenanyity fahafatesana ity, lay maty, le fahafatesana nazo anazy tato zany ny fidiran'ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny ao, ny mamelona an'io, ny manafaka an'io, ny mamonjy an'io. Ny fiarahany amin'ny Jesosy no manafaka anazy amin'io. Dia manazava ihany Paoly, tena sarotra be ty andinin'ny fahatelo ity, fa izay tsy hain'ny lalàna ozy izy, satria nofo nalemy azy dia vita n'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka nyendriky ny nofo ota sy tamin'ny ota na nameloka ny ota tao amin'ny nofo. Inona daholo zany rehetrarehetra zany? Inona daholo zany rehetrarehetra zany? Ozy Paoly, misy zavatra tsy vitan'ny lalàna, misy zavatra tsy vitan'ny lalàna, na lalàn'ny Mosesy io, na lalàn'olombelona io, misy zavatra tsy vitan'ny lalàna mihitsy. Dia ny mamodika ny ota, fa taizany namonoan'Andriamanitra ny ota tamin'izy naniraka ny Jesosy Kristy tompo ho faty teo ambony azy fijaliana. Teo no namitena ny herin'ny ota, dia i Jesosy tompo nakaendrika olona, nakaendrika vatana, nakaendrika nofo. Dia eritrereto tsara zany, za zany mitovy amin'ny Paoly, nisy ota tafiditra tao anatiko tao. Io ota io nangejana, io ota io namatotra
io ota io no nampitena hoe tsy hitako tsozy atao mijala indrisy a fa izao amin'izay o Jesosy tompo hoe lasa Jesosy tompo midina dia nakaendrika nofo izy nakaendrika nofo izy a dia nalainy le nofo le ota tao anatiko satria izy tsisy ota zay no mahatonga anazy afaka mitondra ota dia nalainy le ota tao amiko dia nentiny teo amin'ny vatany dia nombona teo ampona fijaliana izy nidikan'izay a nompitehiny teo ampona fijaliana ny otako le ota nangeja nasy ny azona nasy nanao ny supérieur tao anatiko tao tamin'ny toko fahafito teo amin'ny fiainako a nentiny Jesosy tompo teo ampona fijaliana iny dia nipotipotehany teo a teo ny nandevonan'le ota zay namatotra teo ny nandevonan'le ota zay namatotra raisika amin'ny aretina izy mba azonao azy tsara kokoa raha misy olona marary ka voan'ny cancer io olona marary voan'ny cancer io zany a tsika mena ohatra le olona rehetra zany voan'ny cancer daholo dia nidina zany Jesosy tompo nakaendrika nofo izy dia iny nofo iny zany a tsy narary izy fa raha narary izy tsy afaka nitondra an'io aretintsika io mihitsy izy zany mahatonga ten'Andriamanitra teny hitondra ny aretintsika tokoa izy raha marary izy tsy afaka nitondra an'io izy fa izy tsy narary tsy nanoty izy dia nivesarany daholo le canceran'ny olona nalainy daholo le canceran'ny olona dia rehefa maty ny olona dia maty koa ny aretina dia nentiny teo ambona fijaliana zany le cancer dia zay no mahatonga antsika ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe niara-nomboana tamin'ny teo ambona fijaliantsika satria ny otantsika tsy ny anazy iny nomboana teo iny vatana fotsiny ny anazy fa ny otanao no nanomboana azy teo ianao zany niara-nomboana tamin'ny teo ambona fijaliana inona nidikan'izany nidikan'izany hoe natao ota amin'ny ota nanamelohana ny ota tao amin'ny nofo nidikan'izany dia izao ny olona anankiray koa rehefa mandray an'i Jesosy tompo mandray ny fanahany a dia tsy maintsy mino izy tsy maintsy manaiky izy amin'ny vavany manao hoe iza dia mino fa ny otako dia nentsiny Jesosy tompo teo ambona azy fijaliana zay averiko zay a ny olona mandray an'i Jesosy tompo dia tsy maintsy ihany koa izy manaiky ny vavany fa ny ota zay nangeja azy dia nentsiny Jesosy tompo teo ambona azy fijaliana nidikan'izany dia izao le secret ny fanafahana zany ho sisy Paoly a teo ambona azy fijaliana ny vita le izy amin'ny fotoana zany zay tenina ny olona anankiray manao hoe za dia mino fa ity ota zay mangejanazy isanandro ato anatiko ty a dia nentiny Jesosy tompo teo ambona azy fijaliana io nidikan'izay rehefa mino izy tonga dia mifindra ny ambona azy fijaliana io teo afaka izy eo ny fanafahana azy tsy délivrance tsy hoe nametraha-tanana izy fa ny finoany an'i Jesosy Kristy tompo sy ny heran'ny fahafatesany teo ambona azy fijaliana iny ny azahoany an'ilay fanafahana iny averika any amin'ny fotoana zay tenenanao manao hoe mino ah fa ty zavatra mamatotra ty ota mangejana ty io mihitsy ny nalainy Jesosy tompo dia nentiny teo ambona azy fijaliana nalainy ny otanao nalainy le mangejanao dia rehefa nalainy io a dia mivadika tao amin'ny toko fahavalo ianao afaka ianao raha toko misarisary zany izy dia zao ity misy azy fijaliana ity ny toko fahafito ity ny toko fahavalo ianao le ato amin'ny toko fahafito ianao le niditra tito amin'ny fiangonana ity ny toko fahafito mbola mety voagejany zavatra samihafa ianao fa androany ianao raha manaiky ny vavanao ka mino amin'ny fonao fa mato anao teo ambona azy fijaliana Jesosy ary otanao io mihitsy nentiny teo dikan'izay alefanao eny ambona azy fijaliana ny fahotanao potipotehiny eny le fahotanao mivoaka eto anao efa tsy miaraka amin'ny ota itsony efa ivelanao ndray zany le ota ka rehefa ivelany le ota ianao ray ny patron ianao ray ny mana mandidy aminy ianao ray masy mandidy aminy dia eo amin'izay zany matonga le hoe rehefa nivoaka amin'izay le ota rehefa nivoaka tany ivelany amin'izay le ota efa tsy mandidy anao tsony izy fa efa nampidirinao Jesosy Kristy tompo dia le fanan'Andriamanitra ndray no mitondra anao ato le olona ranofo ato le olona ra-panahy le olona mandeha amin'ny nofo mbola tsy nandalo ny azy fijaliana eo amin'ny azy fijaliana io misy ny secret ny fanafahana ny olona rehetrarehetra ary raha mbola tsy hainao ny teolojiany zany teo azy fijaliana zany tsy sarotra aminao mihitsy netrehtra ahoana nafan'Andriamanitra namora kely amin'izany fa tena miteny aminao arava na rehefa iananao zany hoe fanafahana eo amin'ny azy fijaliana zany a tsotro io a tena tsotro io manaiky fotsiny ianao dia mino hoe Jesosy androany entiko eto aminatrehanao daholo rehetra zavatra mangejana reto omboany miaraka aminao ambona azy fijaliana teo dia nitoritorona dia nipitehana dia nivonoana teo dia niara-maty taminy teo ianao izay finoanao zay any miditra fa afaka ianao raha ny tena marina zany tena lainga mihitsy le hoe zany mivaka fa dia tsy mety afaka efa afaka ianao fa nitevolony mandray aminao hoe tsy afaka ianao afaka ianao rehefa mandray an'i Jesosy tompo afaka ianao rehefa manaiky hoe nentin'i Jesosy tompo le ota satria rehefa nivoaka le ota novidiny Jesosy ndray ianao zany le ota novidy ianao tamin'ny voalohany satria namidinao ianao fa rehefa nitonga Jesosy tompo dia ozy hoe vidiko ndray ianao dia nividiny ndray ianao
dia ny fanahy indray nataony tao anatinao ohatran'le tamin'ny pasika mihitsy rehefa mahatompona azy fijaliana tsy sotompo a potitra lerin'ny ota vita ozy izy nijanona telo andro tao anatin'ny fasana izy fa izao nitsangana izy nisy fananotsofoka tao anatin'le fasana tao nanangana azy dia ohatr'izany koa ianao ny tenanao zany raha mbola tsy tonga jesosy tonga dia mbola anatin'ilay fahotana ianao a dia mety atompona azy fijaliana ny fahotanao a dia maty dia avy eo amin'izay a mila ny fanan'Andriamanitra io le fanahinaina ozy izy nanafaka namelona nanangana ka anatin'le fahafatesana anao dia zay amin'izay mahatonga anao lasa olona vaovao ianao jesosy tompo a lasa olona vaovao izy raha misy olona ao amin'ny Kristy raha misy olona miaraka amin'ny Kristy raha misy olona manana amin'ny Kristy raha misy olona ao amin'ny Kristy olom-baovao amin'izay izy efa lasa le toko fafito indreo efa tonga vaovao ny zavatra rehetrarehetra ny zavatra farany dia ozy le olona dia ahoana raha mbola taony te any ahako mbola totsatra ny fakapanahy any zany mbola tsy afaka ane zany midikany tsy marina zany efa afaka ianao fa zao efa afaka ianao ny fakapanahy tsy azonao sakanana zany mba tsy maintsy misy foana le ota zay efa nivigizana teo a misy ota hafa noho indray a tonga tady hakahaka fanahinao makamaka fanahinao dia zao ny tokony ataonao eo amin'izay anao mampiasa le tenin'Andriamanitra be dehibe hoe toerany devoly dia anohitranao izy mandosira ny filan'ny tanora fanahy mandosira ny fijangajangana olona efa afaka notenenina hoe mandosira fa raha olona mbola voafatotra tsy afaka mandositra raha ohatra zany anao ka olona mbola tsy afaka nefa zany mietretinao hoe ahafahanao hoe andositra ny fakapanahy ianao nefa ianao olona mbola voafatotra ny fahotana mbola anatinao fa mbola tsy nombohany tsy afaka zany ianao satria ianao mbola mifatotra mpandositra ho aizy fa tsy maintsy mandalo amin'ny ady fijaliana ianao aloha dia hoentinao daholo ny fahotanao dia mino an'izay ianao dia mampiditra ny fanan'Andriamanitra ao anatinao ianao dia manana fanahy masina amin'izay ianao mety tonga amin'izay ny devoly anao ataky aminao toy anao hoe efa nandro izao ny rôlina fanan'Andriamanitra no mitarika tsia miala ianao satana toero amin'izay ny devoly dia andositra anao mandosira amin'izay ianao fa ianao amin'io efa afaka ianao amin'io efa tsy kejainy intsony ary tena iainanao mihitsy rehefa tena mino ianao dia iainanao mihitsy zany fanafana amin'ny Jesosy tompo zany iainanao zany tsy resaka anganogano zany finoana no namonjenantsika ho sy ny Paoly tsy avy amin'ny asa fa andreo Israely efa asantsika foforona atao amin'i Jesosy Kristy tompo mba hanao asa tsara ny olona atao ambadika ato no afaka hanao asa tsara ry havana ny tanjona itsika rehetra izay tonga eto mety manana zavatra mamatotra antsika daholo tsika rehetrarehetra izao ny fotoana io ny azo fijaliana ento eo fa rehefa alefanao koa izy dia mino anao fa afaka ianao mino fa afaka ianao aza manaikirebibe ny devoly fa afaka ianao androany ny fanafahana anao tsy fanafahana tononina amin'ny alalana miracle zany na fanafahana tononina amin'ny alalana inona tsy fanafahana tononina amin'ny alalana hoe fanaovana inona hafa ny olona possédé reny tsy maintsy androana devoly fa raha hoe fahotana no mamatotra anao azo fijaliana ny vahaolana ento amin'ny azo fijaliana eo eo na miten'Andriamanitra fahotantsika dia rehefa vitsy izay ampidiro amin'izay ny fanan'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ilay tenanao hanangananao hanavaonao dia zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra amin'izay no tarihanao afaka ianao ny faniriana ry havana dia mba ho afa ny idirantsika teto ho afa ny voantsika eto an'Andriamanitra rirano voninahitra